Iza tokoa moa no mety ho isan'ny ireo ministra anatin'ny gouvernemanta vaovao any Andry Rajoelina. Maro tokoa moa no tsy mahandry ary maro no efa te fantatra izany zavatra izany. Ary anisany nanao fanambarana ifanirisoa Erinaivo mo ilay vehivavy mipetraka any ivelany, anisany nanao fanambarana izy mba tsy mahandry an'io zavatra io ka nametraka ny fanontaniana hoe fa firy andro aorian'ny investitura no tokony hitsangana ny gouvernemanta vaovao. Izany no fanambarana nataony fanirisoa Erinaivo izay tena efa tsy mahandry ary miandry fatratra an'io zavatra io. Etsy andanin'izany moa dia mahafinaritra ery ny mahita malagasy sasany izay maneho ny heviny ao amin'ny tambanjotra antserasera Facebook koa dia mafaly sady mahafinaritra. Nanao fanambarana moa misy pejy anankiray izay mitondra anarana hoe vaovao ambadika. Roa andro lasa izay no nanaovany fanambarana na nanaovany publication tao amin'ny Facebook, izay publication manao hoe mety ho isan'ny ireo ministra anatin'ny gouvernemanta vaovao any Rajoely i Cédrison Daniela izay nitondra laharana 120 sy i Siteny Randrianasolonieko izay tsy afenina amintsika tsony ary tsy mahafantatra fa nitonga laharana 13. Nanaitra ny maro moa io fanehoan-kevitra io ka tiako ny mizara izy aminareo fa tena nanaitra ny maro tokoa io zavatra io. Maro tokoa ny namoaka ny fanehoan-keviny ao indrindra mikasika any Siteny Randrianasolonieko. I Siteny Randrianasolonieko moa dia tena tsy haiko fa ohatrany tsy de ankafiziny ireo olona sasany mitsy Siteny Randrianasolonieko, ohatrany hoe vy mahamay i Siteny Randrianasolonieko raha vao misy olona miteny ny anaran'ny Siteny Randrianasolonieko tonga de misy romotra avy hatrany, tsy hay hoe naninona, tsy hay hoe nahoana. Ny sasany moa niteny hoe raha ilay nitondra ny laharana 120 no ao anatin'ny ministry ny gouvernemanta dia ao tsara ary tsy mampaninona izany, fa raha Siteny Randrianasolonieko kosa hoy izy dia tsy ilaina fa mamafy ny oditra akondro. Izany ny fanehoan-kevitry ny sasany ary maro ny niteny mitsy hoe izy teny koa dia tsy ilaina amin'izany zavatra izany fa aleo manao député ihany no mety aminy. Misy ny romotra ary misy ny tezitra ary misy ny manala, ao ny miteny hoe izay le vazaha mody miady de ambadika any mifanaraka fa tandremo lesy zany hoy sasany. Mbola misy jodasy foana hatramizao izy sasany i Siteny Randrianasolonieko no lazainy ry zalahy fa jodasy. Tsy hay hoe naninona ry zalahy ry Siteny Randrianasolonieko fa tena tsy maty ny ry zalahy lolo mitsy i Siteny Randrianasolonieko. Nalalaka moa ny fanehoan-kevitra tao anatin'ny commentaire ary nisy olona anankiray sy andian'olona vitsivitsy nilaza ka nanao hoe koraha tsy daika i Siteny Randrianasolonieko, koraha tsy misy rivotra i Siteny Randrianasolonieko no hiditra amin'izany. Tendrena ve izy amin'ny mois de janvier dia alana amin'ny mois de juillet, aleny manao député tsy tozay hanao izany ministra izany hoy ny fanehoan-kevitry ny sasany. Vinavina moa ny an'olombelona ary ny olona rehetra dia hafaka maminavina, hafaka maminany ny zavatra ho avy, fa kosa tsy voatery tsy maintsy ho tanteraka izay vinavinan'olona rehetra satria tsy misy mahafantatra ny zavatra hiseho any ambadibadika any, tsy misy mahafantatra ny anaty lohany filoham-pirenena malagasy isika. Fa ny hazoko tenenina sy hazoko ambara ho antsika vahoaka malagasy, ny ministra amin'ity taona ity dia tsy maintsy amin'ity zavatra teneniko ity, amin'ity anankiroa ity tsy maintsy mahazo azy na iza hiteny na iza hiteny na iza hiseho mahay fa tsy hafaka handiso ity zavatra teneniko ity. Ny ministra amin'ity dia tsy maintsy nao izy lehilahy nao izy vehivavy, fa tsy afaka miala amireo isika. Raha tsy vehivavy izy dia lehilahy ary raha lehilahy izy dia tsy vehivavy, raha tsy lehilahy izy dia vehivavy ary raha vehivavy izy dia tsy lehilahy. Tsy afa miala amineo isika rehetra fa andrasantsika eo ny fivoahany izay zavatra izay, fa raha mandenga aho dia toravato ary tsindromo lefona.
tapitra hatremo ny video antsika topoky lasy topoky vavy koa dia manasa nareo rehetra mba hanaraka ny video manaraka ary azadino ny miabone mialohany handehananao hiala anty video ty ary apetraho ny commentaire asio like ny video sy ny zavatra fa ohatrohatrandry zany zay fa veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay gaby oye tsao tsao